Ivatika tanteraka ho any amin'ny lafiny fanabeazana indray kosa isika niditra an-dakilasy nanomboka omaly ireo mpianatra amin'ny sekolim-panjakana Ratoka Androany sy hatramin'ny Rampitso ny avy ao amin'ireo sekoly tsy miankina hiatrika ny 3 volana faharoa amin'ny taom-pianarana 5 enina ambin'ny folo sy 12. 3 volana faharoa ivon'ny fandaharam-pianarana ary azo sokajiana ho herin'ny fanabeazana. Ny atomboka omaly alatsinainy fa 4 ny volana janoary ny fidirana amin'ny 3 volana faharoa amin'ny taom-pianarana 5 sy 12 enina ambin'ny folo sy 12 ho an'ny sekolim-panjakana. Nisy tamin'ireo sekoly tsy miankina kosa no niditra androany ka hatramin'ny Rampitso. Isan'ny nisongadina ao anatin'ity 3 volana faharoa ity ny fanomanana ny fiatrehana amin'ny fanadinana ara-panjakana ary ny fikarakarana ny antorataratasy na ny dossier mikasika ny CPE raha nambarany talen'ny EPP Tanimbary-Mandrena. Manomboka amin'ny 2e trimestre zany ny mpianatra dia ny fanomanana sady ny fiatrehana ny fanadinana ara-panjakana aloha ny tena jerena voalohany ny fikarakarana ny dossier ny mpianatra nala CPE dia anaovany manomboka eto koa zany ny ezaka fijerenan'ny tokony ho arenina tamin'ny vokam-panadinana tamin'ny 3 volana voalohany. Dia manomboka hatreto zany no manomboka zany izahay mpampianatra mitady ny tetika mampaika rehetra entina hanatsarana ny vokam-panadinana ho amin'ny 3 volana manaraka. Vao avy niatrika ny fety, misy ny famerenana izay atao anatin'ny herinandro fidirana izao raha nambaran'ny tele hatrany. Rehefa miditra ohatr'izao izay dia misy ny herinandro famerenana manao jery todika ny zavatra teo aloha ny mpampianatra mamerina kely izay zavatra rehetra vita mba hiverenana tsara mba ho ao anatin'ny tsara amin'izay mpianatra manomboka amin'ny herinandro manaraka. Miisa 30 ireo mpianatra ao amin'ny EPP Tanimbary-Mandrena ka ny 900 no hiatrika ny fanadinana ara-panjakana voalohany na ny CPE amin'ity taom-pianarana ity. Mahatratra 20 kosa ireo mpampianatra miantsoroka amin'ny fampianarana ireto mpianatra ireto ka ny 5 no firamina. Raha mahakasika ny fandaharam-pianarana kosa indray dia ny PS na ny programme scolaire no arahina raha tsoka ny fandaharana curriculum izany teo aloha. Mitakezaka goavana avy amin'ny mpampianatra ity fandaharam-pampianarana ity. Raha ny eto amin'ny EPP Tanimbary-Mandrena manokana dia misy ny apprentissage manokana isam-bolana iarahan'ny tale sy ny mpampianatra rehetra anaovana ny pratique de classe.